Ny volana Jona moa dia volana tokana ho an'ny ankizy, volana ihany koa izay fanatanterahany maro ny asoavan-jaza. Isan'ny nanatanteraka izany ary ny fikambanana famia na ny andro fanabeazana fanarenana mirindra izay niarahany ihany koa tamin'ny Ramatovololona Solombavam-bahoaka voafidy eny Boriboritany fahaenina eny. Araka izany anjatony ny ankizy vita asoavana tao anatin'izany hetsika izany. Efa miditra ao anatin'ny vaninandro ririny isika amin'izao fotoana izao, fotoana natokana nataterahana ny didim-boatra na famorana. Zazalahy miisa 520 no natao famorana fahobe nandritra ny 3 andro tao anatin'ny fokontany an-tanety Atsimo, Ambohibao ary ny Androany Tetsy Akazomanga. Hetsika izay nokarakarain'ny fikambanana famia na ny andro fanabeazana fanarenana mirindra miaraka amin'ny Madamo Vololona Solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny Boriboritany fahaenina. Ty famoran-jaza faobe maimaimpona ty moa zany dia hetsika izay fanaonay isa-taona nandritra ny taona maro zany. Izy ty zany dia natao an'ilay circoncision à l'américaine amin'izao satria fantatsika loatra fa anatin'ny fahasarana ny olona ary any amin'ny 4 alina ariary manao an'izy ty any amin'ny dokotera. Dia fantatra fa ny akamaroan'ireo olona sahirana dia tsy afaka nanao an'izany. Izay nefa mahita fa zon'ny ankizy no azo fitsaboana tahaka ny zaza rehetra ihany. Dia izay no mahatonga anay nanao an'ity famoran-jaza faobe maimaimpona ity. Araka izay maimaimpona zany dia etoana ny dokotera manao ny fandidiana, etoana ny fanafody ampiasaina rehetra, etoana ihany koa ny malabarikely sy ny bomboa izay ary ny kilalao izay omenan'ireo zaza ireo satria anatin'ny fahasaranana ny ray aman-dreny. Izao hetsika izao natao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny hoe fankalazana ny volan'ny ankizy satria ty volana Jona ty dia volan'ny ankizy. Manala ny fahasahiranana misy amin'ireo ray aman-dreny ny fisiana hetsika sosialy toy izao. Fahasahiranana zany eo amin'ny fiainantsika satria raha zao mba misy an'izao dia manara loatra an'izao zany ny izay ty ambany tanany. Hetsika iray anamariana ny fankalazana ny 15 taona fikambanana famia ty hetsika famorana fahobe maimaimpona izay notontosaina Tetsy Akazomanga ity. Teny fanevan'ny fikambanana famia ny hoe taranaka voakolo firenena mandroso.